Arana amin'ny tany ambany dia ra sy afo ary zavony setroka. Ny masoandro ampidina ho aizina ary ny volana ho ra. Alohan'ny atongavany andron'i Jehova dia ilay sady lehibe no malaza ary nazovy iantso ny anaran'i Jehova dia hovonjena. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manasanao hitsangana anao nira voalahatra isika. Fanahy masine fato gatoko aomany pito ny teny maso andretsangana iza nery mahery fo damini durini teny so ina tafierine tumpoane ka efa miandriana ho enjay miteny hoe ango ny antso anatona avoko ifirene na rantany ho mpianatro toko. Mazoto toerana toko. Andriamanitra ny ampahery lalandavatsika, alalatsika ny atsakany sy andavany amin'ny momba ny famonjena ary aizatsika mijoro vavolombelona manoloana ny firotsahan'ny fanamasina ao anatsika. Vavaksika, andro ny rotsahan'ny fanamasina ny andro Pentekosta, tompo ary nomenao ny mpianatra ny toriny ny filazantsara nataona olona maro hino an' Jesosy Kristy ary nanambatra ny olonao tamin'ny toerana anankiray dia nijoro ny fiangonana. Fanahinao masina no mampiteny ny apôstôly, mampiteny anay koa mitenena aminay amin'ny alalan'ny fanahinao, ampiteneno zay tendreo ny molotray anambara fidirananao. Mitenena Jehova fa miaino izay mpanomponao. Amen. Ny Ezekela toko 7:30 ry havana no perikupa izay rahantsika mandinika sy ampaherezana antsika amin'ity andro Pentekosta ity. Marina fa tapaka ny jiro, tena tapaka ny alina izy io ary izay no mahatonga antsika tsy afaka misitraka ny angovo azo avy amin'ny masoandro. Masoandro koa malefadefaka ihany fa dia alina moa dia tapaka matetika ny jiro ary tapaka lava dia lava, sainga misaotra an'Andriamanitra tsika fa tsy ny jiro akory no mitondra ny fanahy masina fa manazava antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny ary mitsilo izay maizimaizina rehetra ny apontsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Andro lehibe ho antsika ny Pentekosta. Marina fa tsy miresaka mivantana an'izany ny perikupantsika hoe Pentekosta, fa miresaka ihany koa ny amin'ny hoe ahidiny eo amin'ny taranak'Israely ny fanahiny ho Jehovah Tompo. Andro lehibe ho antsika io. Ny Jiosy moa amin'ny ity volana Jona ity, raha tsy diso dia eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 Jona eo no manao ny antsoina hoe Pentekosta Jiosy, antsoina hoe Sevaoty ny anarany. Sevaoty ny ataony anarany. Sevaoty hoe herinandro ny dikany, semaine ny dikany. 7 andro dia mivoaka amin'ny 7 andro fa ny Sevaoty dia 7 andro 7 miampiray moa zany raha ohatra izy ka mankalaza ny Pentekosta, zany hoe
dimapolo andro aorinan'ny paska ny jiosy moa zany mankalaza amin'ny paska ihany koa fa ny azy de atsiny hoe pesa no ankalazaina tsika zany de paska kristianina tsanganany jesosy kristy tamin'ny maty ny jiosy de manao koa ny pentekosta fa sainga fahatserovana ny nanomezana ny didifolo sy voaloam-bokatra ny amin'ny vary fijijam-bary zany eny etsaha izany na fiakaram-bokatra zany andro pentekosta jiosy zany amitsika tsy hoe fahatserovana fotsiny indraroa zany de fahatserovana iny tsy fahatserovana fotsiny fa tena milaza zavatra lehibe de lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny pentekosta satria raha tsy nisy ny fanahy masina na tsy nirahana ny fanahy masina de mbola nitoetra tao anatin'ny antsony hoe lalàna ihany ny olona ary tsy afaka ny hino fa ny fanahy masina no mampino ny olona ny fanahy masina no nitorinany filazantsara ary ny fanahy masina no nampijoro ny fiangonana noho zany raha tsy nisy zany fanirahana ny fanahy masina de tsy nisy ninona tsy nisy ny fiangonana tsy misy ny fiangonana rehefa tsy nisy ny fanahy masina ary tsy nijoro tahako zao ianao tsy mpanompon'andriamanitra tahako zao ianao zany mba ntany atsika fampianaram-pinoana moa ty dogma kely zany io fanahy masina io raisy ny impiry eo amin'ny fiainan'ny olona raha fahalalanareo azy indray mandeha sa imbetsaka ahoana iza manao indray mandeha tsaka amin'ny tana raisy ny indray mandeha io zay manao hoe raisy ny imbetsaka io tsy faradidana le torite fa tsy faradidana raisy ny indray mandeha eo amin'ny fiainan'ny olona ny fanahy masina raisy ny indray mandeha eo amin'ny fiainan'ny olona ny fanahy masina zay ataotsika zany de fanamafisana ihany fa toetra ao anatsika zany fanahy masina zany ary zay no nahatonga ny davida fa enonareo matetika zay fampianarana ataoko zany nahatonga ny davida ny teny hoe mivavaka hoe aza manaisotra ny fanahinao masina amiko satria mitoetra ao anatsika tamin'ny testamenta taloha dia arakotra ny olona ny fanahy masina na tafina zay filazana azy zany hoe ety ivelany tafina de mampahery ny olona salamilambo zany fa ao amin'ny testamenta vaovao kosa ny fanahy masina zay nomen'andriamanitra dia mipetraka ao anatin'ny olona mipetraka ao anatin'ny olona ary mampahery ny olona mitarika ny fiainan'ny olona satria zay tarihan'ny fanahy masina no zanak'andriamanitra zay de mandeha zany io zany no raisina fa azo raisina raha mbola tsy nandray fa rehefa nandray dia aza manao zay mampalahelo ny fanahy masina soratra masina dolo zany rehetra zany aza manao zay mampalahelo azy rehefa nandray fa rehefa tsy nandray matsiaro anao fa tsy mbola manana matsiaro fa tsy mbola ao anatinao izy de azo angatahana io aneny ny avin'ilay teny malaza ao amin'ny mationa sy ny lioka ihany ko misy azy manao hoe mangatah de mena ianareo zany hoe mangatah ny fanahy masina fa azo mena anao zany fanahy masina zany ary mena maimaim-poana tsy misy sandany tsy misy vidiny tsy hoe tsisy valeur fa mena maimaim-poana satria fahasoavana avy amin'andriamanitra tena fanomezana kado raha hoe kado moa izy tika hoe kado izy ny teny gasy rehefa managasy ny teny frantsay izy dia kado men'andriamanitra fanomezana maimaim-poana omen'andriamanitra saingy fanomezana sarobidy tena sarobidy eo amin'ny fiainana lozany ere olona raha ohatra ka lazain'ny olona n'izany ohatra hoe pastera ny alan'ny fanahy masina ratsy be zany kristianina ny alan'ny fanahy masina mpandray la ny alan'ny fanahy masina fa io fanahy masina io no maha izy atsika io no mampijoro atsika olon'andriamanitra ary ananatsika fiainana mandrakizay satria tombo-kasehany zany famonjena nomen'andriamanitra zany ny fanahy masina dia miverina kely ato amin'ny ezekely am'izay tika rehefa avy nanao dogma kely ezekely toko fahasivy amby telopolo andiny fa 10 ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo mitoy am'izany any raha mahita tsara tsika eo amin'ny ezekely de zao ary tsy afeniko amin'ny tsony ny tavako ka fahahidiko aminy amin'ny taranak'Israely ny fanahiko Jehovah tompo zany hoe any amin'ny faran'ilay pericupany misy azy tamin'ny lakamisy teo nisy pastera mpiandraikitra fobe brao mpiandraikitra fobe nytory-teny teto sa nisy fotoan-dehibe teto de ny Matio moa zany lazainy ary mariny io lavatra lazainy io hoe
ny matio dia vakina hatrany any amin'ny farany fa tsy vakina ty amin'ny voalohany, vakina any amin'ny farany any amin'le hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany, dia zay vao mamaky makany, dia zay vao any amin'ny voalohany manomboka. Ty koa dia vakina ty amin'ny farany, sahala amin'ny hoe lafika, sahala amin'ny hoe toko andrahoana ity, na mipetraka azy ny vilany raha tsy misy ny toko andrahoana azy, raha tsy misy ny afo mandrehitra azy dia tsy misy, dia hoe ary tsy afeniko amin'ny tsolo ny tavako fa ahidiko eo amin'ny tanan'Israely ny fanahy. Reo zavatra voalaza eo ambony zany dia vokatry ny fidinany fanahy masina ao amin'ny fiainan'ny Israely. Mampidina ny fanahiny ny tompo, zay no lohateniny mpitondrantsika azy. Misy zavatra anankitelo asehony atao amin'ity perikopy ity. Mampidina ny fanahy ny tompo mba dia ho fiverenana, famerenana ny olona ho resantsika rehefa avy eo. Mampidina ny fanahy ny tompony mba ho fahalemana. Faharoa fahalemana, minoko fa ho azonareo zany teny zany rehefa avy eo. Ary mampidina ny fanahy ny tompo ho fanatrehana. Reo zany hitantsika ao anatin'ilay perikopy, tsy namorona fa ao anatin'ny perikopy reo. Zao no lazain'i Jehovah tompo, kehitriny dia ampidiko avy amin'ny fahababony Jakoba. Zava-dehibe aloha dia zao, Andriamanitra mampidina ny fanahiny amin'ny Israely. Misy karazana loha hevitra lehibe, hoe thème matanjaka be ao anatin'ny Ezekela. Inona zany? Dia ny hoe ny fiverenana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tokana ny tompon'ny fahefana. Na ny manarina, na ny mandrodana, dia samy fahefana zany Andriamanitra zany avokoa. Ary hitantsika tao anatin'ilay perikopy rahateo zany. Koa mila miverina amin'Andriamanitra tokana Israely. Resahana aloha eto dia Israely.